tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Faniro. Arotsahy avy agnambony ny andon'Orlanitra, aroka ny raona ampidina ny marina toy ny ranonoragna, ary ny tany sokatra ipoiran'ny mpamonjy. Isaia 5:7. Manolotro fiarabagna ho antsika jiaby izay misafidy magnaraka tsy tapaka an'ity onjam-peo mamitsika dia ny radio Fagniry ity. Arabaigna abatsika jiaby avako aby tratran'ity alahady fa 4 amin'ny fankalazagna ny fiavian'ny tompo ary mampiditra atsika amin'ny fankalazagna ny Noely ity alahady ity. Amazan'ny eglizy lohahevitra atsika amin'izao fankalazagna ataontsika zao dia ny hoe iara-monigna amintsika Andriamanitra niala tamin'ny voninahitry mandriamanitra azy nidigny tetinary naka ny fombantsika olombelogno nefa tsy nanota mba hamonjy sy hagnavotra atsika noho zegny alehibe-pitiavan'Andriamanitra atsika izegny. Ndao ary ho tandregnesantsika ny tenin'Andriamanitra arahiny fampianarana sy toritenin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ray amandrentsika izany. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, bokin'izay mpaminagny ao amin'ny 7. Tamin'izany andro zany, niteny tamin'ny akaza ny tompo nagnano hoe mangata famantarana amin'ny tompo Andriamanitra, mangata izany na agny amin'ny faravodin'ny Seoly na agny amin'ny avoan'ny lanitra. Ka hoy akaza, tsy angataka aho, tsy akafagnan'ny tompo aho. Ka hoy izay, mienoa ry taranaky Davida, mbola tsy ampy anareo va ny mahasasatra ny olombelogno, no dia mbola mahasasatra an'Andriamanitra koa ianareo. Noho izany, dia tegna ny tompo no agnome famantarana anareo. Indro anagnanaka ny Virgine ka hiteraka zazalahy, ary ny agnarany ataony hoe Emmanuel, izany hoe Andriamanitra eo agnivontsika. Izany ary ny tenin'ny tompo, dera ny ho anao ry Kristy. Tubuzi yan maswal bang pusaka Kristy ay berna itara Sarang bello sinimat haleluya Sarang bello sinimat haleluya
manina amitakany hafa azo tondrana avy amin'ny tompo izy azo famarinana avy amin'Andriamanitra ilay Andriamanitra mpamonjy azy izany no vahoaka izay mikaroka azy mikaroka ny tagnan'Andriamanitra Jakoba ianareo barabarana andao ny tatao Yanda ianareo barabara-bagula Tunyusikian masuan vamkusaka Kristi laiberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Panjakan ifuni naiti jehu Faisi panjakan ifuni naitimu Nitumpu maeri tiresi-resene Nitumpu tiresi-resenang jadi Tunyusikian masuan vampusakan Di Kristi laiberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Yanareo bara-barana andao ni tatawu Nyanda yanareo bara-bara-bagula Nipazaka libungi na itsewe Kais nipazaka ibuna jiwu Ni tumpu Andriamanitra tumpu ni tafika Ni supanzaka ni funinaitra Nipaharantsika si Kristi Mpanjake Yanay panamasina mefuninaitra Tunyusikian masuan pampusaka Di Kristi laiberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Tunyusikian masuan pampusaka Di Kristi laiberna itara Sarang perlu sinimat haleluya Sarang perlu sinimat haleluya Taratasy ny masindapolo apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma ao amin'ny toko voalohany. Izao Paoly mpanompon'i Kristy Jesoa voahantso ho apôstôly sy voatokana hitory ny evanjelin'Andriamanitra izay nampananteneny raha teo tamin'ny alalan'ny mpaminagny ao amin'ny soratra masiny dia mamangy anareo rehetra malalin'Andriamanitra agny Roma. Io evanjely io no misy ny fagnambaran'Andriamanitra momba ny zanany izay nateraky Davida ho zanak'Andriamanitra tamin'ny fitsanganany ho velona araka ny fagnahiny fahamasinana. Dia i Jesosy Kristy tompontsika izay nandresane ny fahasoavana sy ny maha-apôstôly anay mba hampanaiky ny jentily rehetra ny finoana amin'ny agnarany ary anisan'ny reny koa ianareo noho ny fiantsoan'i Jesosy Kristy. Reo olo-masigny voahantson'Andriamanitra ho aminareo aneny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fagnambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny, sy fagnambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno.
sady famonjeny izy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana sady famonjeny izy fanambarana. Evanjely masina nosoratan'ny Masonda Matio ao amin'ny toko voalohany. Toy izao no nahaterany Kristy. I Maria reny dia efa fofombadin'i Josefa, fa raha mbola tsy nirehitragno izy ireo dia hita fa nananganaka avy tamin'ny fagnahy masina izy. Ary Josefa vadiny, noho izy lehilahy marigny sady tsy te hanala baraka azy, dia nikasa ametraka azy manginginy. Nefa raha mbola nieritreritra izany izy, dia indro nisanjilin'ny Tompo niseho taminy, tamin'ny nofy ka nanao hoe: re Josefa zanaky Davida, aza matahotra ampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fagnahy masina. Ary teraka zazalahy izy, ka ny agnarany ataonao hoe Jesoa, fa izy no amonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany no tonga dia mba tanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminagny hoe: indro ny Virjiny toe-jaza ka hiteraka zazalahy, ary ny agnarany atao hoe Emmanuel, izany hoe amintsika Andriamanitra. Ary rehefa natsiaro tamin'ny torimasony Josefa, dia nanao araka izay nandidiany anjely azy, ka nampakatra ny vadiny. Izany ary ka ankalazontsika ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, akaiky dia akaiky tokoa ny fankalazantsika ny Noely izao alahady fahefatra amin'ny fiaviana zao, dia mampiditra sika tokoa ao amin'ny tontolon'ny Noely ny teny tonga nofo, araky ny averimberitsika amin'izao fiomanantsika akaiky ny fankalazana ny fahazato taona ny FET, fivondronan'ny Eukaristika ny tanora, ary indrindrindrindra irososika amin'izay kongresy Eukaristika zay anambaratsika ny finoana fa eo anivosika tokoa Andriamanitra, ary dia izay ny Noely, Andriamanitra tonga manatona sika, izy eo anivosika, ka izay no mahatonga milaza fa efa ao anatin'izay tontolo ambiansin'izay Andriamanitra eo anivosika, Emmanuel, Andriamanitra miaramonina amintsika, zay no Andriamanitsika, ka izay indrindra asain'ny Eglizysika ibanjina fianakaviana anankiray, dia ny fianakaviana tao Nazareta, ahitasika ny cheminement, ny lalana, ny zoran'io fianakaviana io andray an'i Jesoa, ary anampy asika koa mba hay andray an'i Jesoa, fa indrindra ho iaho teo aheza sika miomana amin'izao fankalazana ny kongresy Eukaristika, ka tonga sika ho missionnaire, zany hoe tahaka ny ireo fianakaviana tao Nazareta sika hitondra ny Jesoa eo anivon'izao tontolo zao, satria izay ny atao hoe missionnaire, ka tonga sika zany io Kristy mpiarabelona amin'olona, ahatonga nofo amin'ny fiainantsika lay tenin'Andriamanitra, ary dia izay ny nataon'i Josefa sy Maria enitsika ny tantara ao amin'ny evanjely voandrenesika teo, dia ny tantarany Josefa zay fofombadiny Maria, ary i Maria efa nanana ny anaka amin'ny fanahy masina, zany hoe mifanohitra amin'ny fomba mahazatra, satria azo lazaina zany entre guillemets ny lazasika azy, satria sy takatra ny sainy i Josefa ary sy ho takatra ny saisika, dia noverina zany fa mpijangazanga i Maria, ary dia nasiaro ho kivy i Josefa, na izany aza ary zay ny zavatra sarobidy eo anivon'ny fiainan'ny fianakaviana natoky anymasin'ny Maria izy, ary noho izay izy olo-marina zay asongadiny ny evanjely olo-marina, dia sy be resaka izy, sy nilaza hoe itika tratrako nizangazanga masin'ny Maria, fa araky ny fomba
araky tamin'izay fotoana izay dia te hametraka azy amin'ny mangingina izy satria homme discret ary zay manko n'olo marina tsy mba be tatatata be poerapoera fa ao am-pahasorana feno fanatretena ary tena mpiova zavatra zay arazo lazaina aza fa izay anisany nampiova koa ny famonjenantsika ka tonga nofo injanak'Andriamanitra mila n'izay toe-panahy izay isika ary zay ireo famenona ny sazoa saota zay fenosika zao atonga sika ho marina ikasaka ny soa ary indrindrindrindra koa anao ny tsara eo amin'ny fiainatsika ary zay no finoana nanentana any Josefa anao ny tsara ka ametraka mangingina ka teo indrindra no niseho taminy Andriamanitra ary nanoro azy ary nampiova ny fiainany ary zay lelaza isika hoe raha tena miona amin'Andriamanitra isika dia miova isika ary miova ny fiainantsika ary dia izay Josefa eto ary dia zary ray ny zanak'Andriamanitra izy ray mpitaizan'i Jesoa ny karakara ary namelona an'i Jesoa ary dia izay koa no antenaitsika ary vokatry n'izao Noely ary vokatry n'izao fiomanantsika amin'ny fankalazana ny fahazataona ary indrindraindrindra ny kongresy ataosika zao ka iova tokoa ny fiainantsika iova ny tontolo iainantsika iova isika ka oeove eglizy olona velona tokoa ka manorina ny fanjakan'Andriamanitra ETA manorina eglizy tranoben'Andriamanitra ary dia amin'izay dia ho taranaka mpanorina tahaka ny ary Josefa sy Maria isika ary dia izay koa no hitondra fiadanana ary anome fanantenana sika mandrakariva ka ametraka n'izay diosezi maiso izay isika ka indrindra moa amin'izao ezaka atao sika amin'ny fambolekakazo amin'izao volana Desambra janvier ary mirosotransika ary kolokoloisika izay ary tahaka ny Andriamanitra miteny amin'ny Josefa ny anjely zany zay ny ray n'Andriamanitra tamin'ny Josefa dia miteny amintsika tokoa izy aza matahotra maro ny zavatra mampavozo antsika amin'izao fotoana izao kanefa asain'Andriamanitra isika hanorina eglizy izay ampisin'izay fiainam-baovao ao antsika izay ary izay lay lazainy ny evanjely Emmanuel no anarany zany hoe Andriamanitra eo anivosika mety misy tokoa fotoana zay mahatonga sika feno fisalasalahana ary tiany mesiny an'Andriamanitra azysika tahaka ny enitsika ao amin'ny bokin'i Isaia mpaminany kanefa Andriamanitra dia maneho amintsika mandrakariva maharay azy zay ray be indrafo ka ho indrindra izy ao amin'io bokin'i Isaia mpaminany io miteny amintsika menakavy mianoha ritaranaky Davida mbola tsy ampy anareo va ny mahasasatra n'olombelona no mbola mahasasatra an'Andriamanitra koa ianareo noho izany dia mitena ny tompo no anome famantarana anareo indro anananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy ary ny anarany atao hoe Emmanuel izany hoe Andriamanitra eo anivosika izay tokoa ny Noely hiara-monina amintsika Andriamanitra ka raha miara-monina amintsika Andriamanitra ao anatsika ao izy dia miova ny fifandraisantsika amin'izay tontolo-pinoana izay ka raha miova ny tontolo-pinoana zany hoe mivahatra amintsika tokoa Andriamanitra dia miova koa ny tontolo-piarahamonina tsika ny tontolo-piainantsika zany satria ampanjaka ny rariny sy misintsika ampanjaka ny fifankatiavana ka hikasaka ny soiombonana ka ho lavitra ny herisetra ho lavitra ireny ady maro isan-karazany ireny lainga sy fitapitaka ireny alatra manapotika ny fifandraisantsika ireny fa amin'izay kosa dia hiezaka koa isika satria efa miova ny fosika fo vaovao satria honenan'Andriamanitra ka amin'izay dia hikazy
ny tontolo iainansikisika ikolokolo ny tontolo iainansikisika ka ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ary zay no ambarany masindahapoly amintsika raha mandray an'Andriamanitra isika ho indrindra i masindahapoly ry olo-masina voason'Andriamanitra ho aminareo aneny fahasoavana amampiadanana avy amin'Andriamanitra raha isika sy Jesosy Kristy tomponsika ary zay firarisoa nataony Paoly ho an'ny Romanina izay ihany koa amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny fiaviany fankalazana ny Noely ary amin'izao ezaka amenoantsika nireo sazoa enina izao izay firarisoa izay ihany koa no atolotro antsika menakavy mba hanokatra ny fosika tokoa isika ka ndray an'izay sodran'Andriamanitra izay ary indrindra hanokatra ny fosikisika ka iomana akaiky dia akaiky izao ny fotoana sara izao ny fotoana sarobidy iomana akaiky dia akaiky amin'ny fandraisana ny zanak'Andriamanitra ka ho tanteraka tokoa ilay takalo sarobidy ao izany hoe i Andriamanitra tonga olombelona ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra tanteraka izay raha mibebaka isika izay tokoa izao ny fotoana sara izao ny fotoana sarobidy efa akaiky dia akaiky ny fotoana ka aoka isika anatona ny sakramentany fampihavanana andraisasika ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra andro visy dia visy tokoa ry Andriamanitra ray dia ho tonga ny Noely koa mitodika aminao ary zahay mangataka aminao mba hainganie anokatra ny sokafinao ny fonay ka amin'izay onao aminay ianao ka azo izay fahazavana entiny Kristy zahay izy lay teny izay manoro anay ny tena fiainana ry Andriamanitra ray io mivavaka aminao zahay omeo anjara asambarana ireo voailikilika ka ahay handray anao ary mba ho ny fahasoavanao hosolovo ny fanainao masina ireo izay mbola feno fisalasalana amin'izao fotoana izao masiny Maria reninay io mivavaho anay mba ahasapa fa miaramonina aminay tokoa Andriamanitra engany izao fotoana foy izao iomananay tahaka ny fiomanana nataony masiny Maria sy masinday Josefa ka amin'izay dia ahay ameno ireo sazoa saota izahay ireo basiny enina ka atonganay tokoa ho misioneranao anambara fa miaramonina amintsika olombelona tokoa Andriamanitra tsy mba Andriamanitra lavitra ny Andriamanitra sika ka noho izany raibe famindrapo izy ka vonina mandrakariva mikarakara asika sy mikolokolo asika ka enganie ahay andray an'Andriamanitra tokoa isika andray ny fiadanana sy ny fahasoavana avy aminy aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.